Nanaitra ny maro raha nahita an'ity Monseigneur ity izay naneho ny heviny mazava tsara teo anatrehan'ireo mpitandro filaminana izay manao hira famoretana amin'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampy andrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba onona mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ty chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fonoan-kevitra izay nataon'ny Monseigneur teo anatrehany ireo mpitandro filaminana no tena iomparantsika atao anatin'ity video ity. Araky ny toe-javatra izay misy amin'izao fotoana izao dia ahitana sahotaka avokoa manirana ny nosy izay ho fitakina ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina izay ho ampangainy malagasy rehetra fa tsy nahavita ny asa izay nandrasana taminy tao anatin'ny fotoana lavabe izay ka disy fanantenana tanteraka ny vahoaka izay no antony mahatonga azy ireo mitaky tsy misy atakandro ny fametraha-pelana ny Andriamatoa filoha amin'izao fotoana izao. Raikitra ny sahotaka manirana ny nosy, raikitra ny tany antsiranana izay fihetsiketserana nataon'ny vahoaka ary mafana fohatrany ireo tanora ao anatin'ity tolona ity ary mihatonga maro isan'andro moa izy ireo ao anatin'izay tolona izay hatrany. Raha tsy miala Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy hijanona ireo tanora ao Fianarantsoa ao izay manao fitakina. Takin'izy ireo ny hamoahana ny naman'izy ireo izay voasambotra ny mpitandro filaminana tao anatin'izay hetsika izay hatrany. Ny ampahany amin'ny hetsika fitakina ny fialan'ny Andry Rajoelina natao andrikoto lela maitsoambo sy ireo diaspora maro tao Francfort Allemagne tamin'iny herinandro iny hatrany. Tsy misy ny mpitandro filaminana izay mampiasa herisetra amin'izy ireo fa dia fitakina am-pilaminana no nataon'izy ireo. Tao Toliara indray miato avokoa ny fampianarana eo anivon'ny université hoy ny mpitolona sy ny mpianatra. Nanao fanambarana ireo mpitolona sy ny mpianatra avy eo anivon'ny université ny Toliara fa miato avokoa ny fampianarana eo anivon'ny ity université ity hatrany ho fanohizana ny tolona. Ao anatin'ny kampisy ihany izy ireo no manao hetsika tamin'ny andro voalohany mba ho fijerena ny paikady hampahomby ny tolona Antsiranana. Nirotsaka andalambe indray ny vahoaka tao Antsiranana tsy nahazaka intsony sy ny fahanginana tokana ny tanjona ny hanehona ampahabe maso ny fitakina sy ny alahelo izay efa notazomina hatramin'izay. Tany Mahajanga nidina andalambe koa ny mpanjony dingadingana. Nirotsaka andalambe ireo tanora izay mpisehatra amin'ny jony dingadingana na concombre de mer tamin'iny herinandro iny. Nitondra sora-baventy mitaky ny fisokafany jony dingadingana sy ny asa drakaka ao Mahajanga izy ireo. Tao anatin'ny 12 volana izay no tsy niasa ireto tanora ireto ka velony taraina fasahirana mijaly ny ankoran'izy ireo izay tsy hita izay hatao ka na ny entana ao an-toerana aza efa saiky tapitra namidy avokoa nanefana ny saram-pianarana ho fatrano ary natao sakafo. Mitaky ny fisokafany asany ireto tanora ireto ka nidina andalambe aveny Betamanga hatreny amin'ny Jorama Ambohiboka. Vahoaka be ihany koa ny teo amin'ny Place de la République tao Paris izay nitaky ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zanaky Androy université ny Toliara indray ny fialan'Andry Rajoelina no vaholana hampandroso ny faritra Androy ho izy ireo hatrany. Nanao fanambarana ireo mpianatry ny Zanaka Androy teo anivon'ny université ny Toliara. Tsy ankasitrahan'izy ireo ny fanambarana nataony Bureau national ny fikambanana teraka Androy eto Madagasikara na FITM izay manohana any Andry Rajoelina nefa ny mpianatra sy ny vahoaka mangataka ny fialan'ny Andry Rajoelina. Raha ny fijalian'ny vahoaka ao Androy hoy ireo mpianatra dia tsy tsara toerana ny fikambanana FITM hanohana izao fitondrana izao. Nanamafy ireto mpianatra ireto fa maro ny olana izay ianan'ny vahoaka any Androy ihany nefa tsy naharenesampeo izy ireo toy ny tsy fandrimpahalemana saiky isan-tanàna sy isan'andro. Ny fangadrana ny ray aman-dreny Colonel Mikael, ny kere, ny fampanantenana pokaty toy ny pipeline sy ny maro hafa notsindrin'izy ireo ihany koa ary hanaovan'izy ireo antsoavo ny mpiray foko aminy fa manomboka atao fitaovana ny foko an-tandroy amin'izao fotoana izao hanakanana ny tolona ataon'ny vahoaka. Maro ireo nitambazana vola toy ny ao Toamasina, Majunga, Antsiranana sy ny ao Toliara. Isan'izany ireo mpitondra posy aza manaiky ataon'olona fitaovana izany isika ho izy ireo hatrany. Ny antso ireo solombavambahoaka avy amin'ny faritra Androy ihany koa izy ireo mba samy hijoro sy hiady ny tena tombontsoan'ny faritra Androy hoy nireo mpianatra araky ny distrika nahalany azy avy. Ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina ihany ho izy ireo no vaholana hampandroso ny faritra Androy amin'izao krizy izay iainan'ny vahoaka malagasy rehetra izao.
midika izany fa mangataka ny fialan'Andriamantoa andro rajoelina ihany koa ry zareo avy any andro ihany amin'izao ankehitriny izao. Tolona ao Toliara indray misy tompon'andraikitra eo anivon'ny commune mikasika ny handravany hop nanamafy ny vondrona hop miala rajoelina na hetsika olom-pirenena ao Toliara izay ivondrona n'ireo fikambanana antoko politika sendika olon-tsotra herivelona rehetra fa misy tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny commune ambony vohitra Toliara manao ezaka handravana ny tolona atao ny tanora sy olom-pirenena any an-toeranany amin'ny alalan'ny fanomezana vola ankariary toy ny tranga tamin'ny herinandro iny no anaovany an'izany. Endrika fampisaraham-bazana izany hoy ny hop ka milohan'izy ireo izany ary anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny mpitandro ny filaminana mba hisiny fandinihana mahakasika ity toe-javatra ity. Maro ny feo mandeha amin'ny mety ho fanakorotanana ao an-tampon-tanàna ny Toliara mba handotona ny tolona ampilaminana ho iatrany ny fanazavana ary tsy tomponantoka amin'izany izy ireo. Nanamafy koa izy ireo fa mitohy ny tolona miala rajoelina mandrapahatratra ny tanjona ho izy ireo hatrany. Ka mitaona nivoaka ny Toliara iray manontolo izy ireo mba hanatevindarana izy ireo ao anatin'izao tolona izao fa tena mafy ny ainan'ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Ao anatin'izay fihetsiketsehana sy ny tolona izay hatrany dia nanaitra ny maro ihany raha nahita any ilay Monseigneur tao Antananarivo renivohitra tao naneho ny hevitra mazava manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Nahoana no ampiarana herisetra tahaka izao ny taranakareo. Izao vonoina Araho ianareo hoy ny eveka ampanampy manoloana ny famoretana izay ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo zanaka izay mitaky ny zoany. Tsindrina hatrany fa ara-dalàna ny fanehoan-kevitra andalambe. Io no nambarany ity Monseigneur ity raha naneho ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa hatra amin'ireo olon'ny fiangonana aza dia efa mahita sy mahatsapa fa tena mafy ny ainan'ny voaka malagasy ary tena mijaly ny voaka malagasy matoa sahy maneho hevitra sy mitroatra amin'izao fotoana izao. Raha toa ka milaza ny mifanohitra amin'izay ianareo mpitandro ny filaminana dia angamba ny mety tsy mijery tsara ianareo araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Mba mananjanaka ihany ianareo ary mba malagasy ihany ianareo ka tokony mba ahay handanjalanja sy hanana feon'ny fieritreretana manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.